Nijery maso ny asa tafiditra ao anatin'ny tetikasa lalakely andian'ny faharoa ny sekretera-panjakana frantsay misahana ny fiaraha-miasa Jean-Baptiste Lemoine ny alarobia 7 marsa 2024. Nanotrona azy tamin'izany ny masozony Frantsa miasa simono eto Madagasikara ny ambasador ny vondrona Europeanina ny avy amin'ny ivitoerana frantsay momba ny fampandrosoana na ny AFD ny ben'ny tanàna ny arivo Lalao Ravalomanana ary ny avy amin'ny fitondram-panjakana. Anisan'ny toerana nale ny teny Akazomanga ao anatin'ny boriboritany fahatelo izay anisan'ny nahazo tombontsoa tamin'ny tetikasa lalakely andian'ny faharoa satria nanaovana lalakely vita amin'ny rarivato sy simenitra hatrany anaty tanàna. Taorin'izay dia niazo ny teny Manarotsoa Atsinanana ny délégation nijery maso ny station de pompage eny an-toerana. Fantatra fa hosoloana avokoa ny fitaovana amin'ireo station de pompage 10 eto Antananarivo ka anisany nietsy Manarotsoa Atsinanana. Ny ben'ny tanàna ny arivo Lalao Ravalomanana manokana dia nanisy tsindrim-peo ny eo amin'ny tokony ahamatotra ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana sy ny komina Antananarivo renivohitra mba tsy hafa-baraka manoloana andreo mpamatsy vola. Eo koa ny resaka andraikitry ny ponina. Zavatra tsara sy mahafinaritra zany dia mifanantona zao ny fitondrana sy ny commune satria teo ny avainy velany izay mitondra fotodrafitrasa ho atao ary dia nanontaniako le ministra zany dia izy hoe nijery aho izy hoe inona zavatra efa nataonareo niaraka ary hitako hoe misy zavatra azo leferina ihany le izy fa vao tonga maly izy zany dia andera riva fa nangataka hoe aleo mba miverina manaraka zany dia mba misy table ronde atao miaraka amin'ny commune satria ny commune manana arrondissement enina izay afaka misahana akaiky le asa ho atao. Za zany tsy manao hoe ho an'ny commune rehetra aleo foana misy fiarahana miasa zany satria renivohitra nge any vahoaka malagasy rehetra dia fampandrosoana ny renivohitra izay endriky ny firenena dia iny ny tsara atao miaraka fotsiny zany. Dia niresaka tamin'ny ministra ny rano teo dia ministra ny MD Paty dia hoe aleo misy fionana zany andaminana ny zavatra tokony atao mba tsy ho afa-baraka amin'ny mpamatsy volontsika dia eny ozy zareo fa amin'ny herinandro zay dia hijery akaiky an'izay zavatra izay. Le izy koa amiko mitokana nandeha teo tokony misy koa andraikitra ho an'ny vahoaka teneniko le chef fokontany teo rehefa misy zavatra atao zany dia tokony mba entitra amin'izay misy discipline fa tsy ahilika fotsiny hoe ny zone nanao an'ity na ny vahoaka nanao an'ity na ny fitondrana tsy manao ninina fa hoe aleo misy fiaraha-miasa foana dia verina zany zao zay hijeriny eny Akazomanga iny amin'ile canal atsetsina rehetra dia asiana curage le izy. Tombontsoa maro no azon'ny boriboritany rehetra eto an-drenivohitra avy amin'ny tetikasa lalakely toy ny fifehezana ny fiakaran'ny rano amin'ny faritra iva eo ihany koa ny fiatrehana sahady ny fitarany tanàna Antananarivo sy ny fitombon'ny ponina tsara manamarika fa mahatratra 5 tapitrisa euro no lany tamin'ny lalakely andian'ny faharoa izay fa mifarana ka ny AFD no namatso amin'ny vola. Andalana kosa amin'izao fotoan'izao ny fikarakarana ny tetikasa lalakely andian'ny fahatelo ka komina 720 no azo tombontsoa amin'izany ka ny komina Antananarivo renivohitra ny AFD no amatso amin'ny vola mahatratra 720 tapitrisa euro 3 tapitrisa euro kosa no omen'ny vondrona Europeanina amin'izany tetikasa lalakely andian'ny fahatelo izany ary tsara manamarika fa tsy averina avokoa ny famatsiam-bola amin'ny tetikasa lalakely fa fanomezana araka ny namafisin'ny talelefitry ny AFD Bertrand Fichini.